Topoklasy topoko vavy tonga ny oran'ny fampalalam-baovao alakamisy fa 7 volana novambra 17 dia atolotra ny arahaba ho antsika ampijeriny tokantrano any efa sasamiandry ianao miandry ity fotoanantsika ity ary dia irosa avy hatranintsika ao anatin'ireo vaovao maresaka tamin'ity androandroany ity ny tena naresaka aloha zany dia ny zava-nisy teo anivon'ny tontolon'ny fampianarana ny fanandrify tamin'ny sehatra ny fahasalamana zay ankoatran'izay ihany koa hoentina amintsika ny fanehoan-kevitry ny CDE manoloana ny famarotana ny fonenana Andriamatoa Zafy Albert izay raha ny fantatra dia nisy nivarotra izy ity tamina fotoana nitondran'ny filotany lotany ankoatra ihany koa ny zava-misy eo amin'ny sehatra sosialy sy ny fitaterana anabakabaka dia zana nitondra izany amintsika amin'ny takariva ity nyrotra namonjy ny fianaran-janany avokoa ny ray aman-dren'ny mpianatra aka ireo zana no ny resaka mandeha fa misy ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana tonga mitety fianarana ary manindrona ireo zaza atao zany ny vaksiny miaro amin'ny pesta avy hatrany dia nandray ny fepetra ihany koa ireo ray aman-dreny ary dia naka ny zanany izy ireo isorohana ny tranga samihafa mety iseho raha vatany vao tonga tany ampelatana ny ray aman-dreny nefa ny zaza ny ody any hatrany mamaika ho arahantsika ty sary ty. Niparitaka ny feo androany teto Andrenivohitra fa misy zany fiara mitondra mpitsabo andeha hanao vaksiny mpianatra ny amin'ny sekoly izany. Nanoloan'izany dia maro ray aman-dreny no nirohitra nandeha naka ny zanak'izy ireo tany an-tsekoly ka niteraka fisavoritana tanteraka tamin'ireo sekoly teto Andrenivohitra. Nenay zao tokony tamin'ny efatra sasany mondravo dia mifanenana tany an-dalana le zaza fa hoe misy tindrona pesta onga zay voa matka zay zany tena mitaitaina mihitsy za zao any an-trano tena tonga dia panapana fotsiny tany dia raha ny ankizy moa mizaratsara daholo ny mpianatra dia tsy hanaina zany le zazakely fa tonga ty ianao toratsemboka takinenaka dia miangavy zay hoe inona marina ny tena zava-misy sa tena mitaitaina tena mila atsoa alefa hianatra tro sy voako ny trano ny ankizy zay zany ahy atao amin'ny école privé chrétienne dia naheno zao zay tany any Anosy avany Anosy be fa mpianatra any Anosy be hoe misy tôbile hony any zany ao amin'ny EPP Anosy be polisy ray camion émorek zany le izy dia mamorché an'le vavadin'ny EPP Anosy be hoe tsy maintsy vahany anaovana vaksiny ny ankizy dia zay ankizy voatsindrona tao amin'ny Anosy be zany dia nalemilemy daholo le zaza voatsindrona tany amin'le hoe antipeste hono le vaksiny atao amin'ny ankizy dia sahotaka daholo moa zany ray aman-dreny dia samy naka ny zanany tany am-pianarana daholo androany dia tsy fantatra hoe vaksiny marina ve le vaksiny atao amin'le ankizy sa hoe antipolitika sa hoe anti-inona le vaksiny okana zavatsara ministeran'ny inona ty ministeran'ny fahasalamana ministeran'ny fampianarana hoe nahoana moa le tsy maintsy zingisana bahoaka ihany no anaovana an'le vaksiny fa maninona raha mbany hafa nanaovana vaksiny fa raha ianao nahitany atsemboako ny avizanako naka ny zavikelika dia tsy haiko tsony fa mba tokony mba tsy haina mérité tsisy rangamba ndraindraikitra fa tsy vitan'le midororo fotsiny vola ono fotsiny hoe hoe mpianatra anaty azo zay ny zanako mianatra anaty azo fa ty zany hoe misy maty tao anaty azo tsisy zany vola ono fotsiny zany hoe misy maty tany Anosy be efatra vola ony vola tsara teo marina sa tsy marina dia taty ono misy folo vola tsara takoa fa aloha le mpianatra mba hianatra fa akoho tanina le mpianarana misy kely ohatr'izao dia akoho tanina foana lohan'izay hianatra amin'ny mpianatra. Nanoloan'izany fikorotanana izany dia nivoromaika ny tompon'andraikitry ny fampianarana, tompon'andraikitry ny fahasalamana ary ny tompon'andraikitry ny filaminana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Nilazavazava moa ireto tompon'andraikitry reto fa tsy misy izany fanaovana vaksiny mpianatra izany mihitsy atao eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ka eto zao zay dia manamafy zay eto tompon'andraikitra eto Analamanga fa tsy misy mihitsy ny didy avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mampanao vaksiny ny mpianatra zany tsy misy zany raha misy koa zany force de l'ordre miaraka amin'izy ireo dia mazava ho azy fa mety civil manao tenue zany fa reo force reo zany tsy maintsy sur réquisition préfet vao manao action. Ny teny Ambohimangakely, Ambatomaro, Anosy be, Anosy patrana sy ny teny Sotroteny dia nahitana fisavorovoroana daholo androany. Tsy ny teto Andrenivohitra ihany misy fisavorovoroana androany fa hatrany amin'ny fatra Itasy iny ihany koa ary.